Mahakasika ny fampianarana ambony tsy fitovikevitra ihany no misy eo amin'ny fakultény médecine sy ny paramédicaux amin'izao fotoana izao. Fototra izay tsy fitovikevitra izay moa ny rafim-pifanana vaovao izay napetraka ny FACMED. Fanazavana. Tsy miady amin'ny faculté de médecine na FACMED velively ny paramédicaux araka ny nambaran'Andriamatory Razanadrakotty Roland Albert, filohan'ny cercle mixte de la réflexion pour la revalorisation des paramédicaux à Madagascar na ny CMRR Paramed. Misy fotsiny tsy fitovikevitra mahakasika ny rafim-paham-piofanana vaovao napetraky ny FACMED kanefa misokatra amin'ny fampiresahana trano ny Paramed. Laza ihany koa Andriamatory Razanadrakotty Roland Albert fa hanao ny examen national unique ny Paramed. Hanao ny examen national unique fa ao anatin'ny fifampirarahana tanteraka. Ny antony hanaovana ny examen national unique dia noho ny zavatra telo. Ny voalohany dia ny hoe assainissement du système de formation paramédicale izay nolazainy vice-président teo fa mikorotana tanteraka. Faharoa dia ny fampiakarana niveau de compétence ny agents paramédicaux izay nolazainy vice-président teo ihany fa raha ohatra ka moyenne 12 niraisina tamin'ny fandraisana mpiasam-panjakana tamin'ny concours national farany teo dia efatra ihany no afaka teto Madagasikara ary ny farany dia hoe mba hampiakatra mba hamerina ny asan'ity corps paramédical ity eto Madagasikara. Nilaza trano ty tompona andraikitra ity fa ho fanavoazana ny lalàna sy ny rafitra maro samihafa amin'ny fean'ny sehatry ny Paramed dia hiasa avy hatrany ny komite natsangan'ny CMRR Paramed. Dia ao ny anaovana ny ataoko hoe analyse lalina de lalina, analyse comparative, hijerevana hoe inona ny texte mbola manakery izay tokony ho takina amin'ny fampiarana azy, inona ny texte mbola tsy misy satria amin'izao fotoana izao dia ohatran'ny mahatsikaritra vide institutionnel, vide juridique ihany zahay mikasika an'ity système d'évaluation vaovao ka rehefa raikitra ny fiarah-miasa dia hitaky an'izany hoe apetrao tsara kosa le texte na hoe mba manana torohevitra zahay avy ety aminay. Mbola nanamafy ny CMRR Paramed fa ny famerenana ny asan'ny Paramed hatrany ny tena himaty matesany.